Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa ny vavalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray ny tena komena aminao eto androany raha izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ny groupe izay maharesy faly be izay mandray anareo androany ary dia manona ny fiadanao toko ho amina rehetrarehetra izay tonga eto, tonga soa dia maretatra amin'ny farany. Ifampahireto indray androany anatin'ny adin'indray sasany dia matoky sy mino fa tsy very maina akory ny fotoana laminao eto ary hodivetiny tokoa ny ranona tsakaina ny fomba fiteny dia tsy ho very maina ny famoizanao ny torimasonao iainy tenin'Andriamanitra eto anao fa hamelombelanao tokoa ny tenin'Andriamanitra hamoky anao loharano velany anatinao dia ho balisa mamana sitrana ny aretinao. Alleluia. Dia tahiny tompo rahavavy Angelina Diamant niditra voalohany teto androany. Angelina Diamant tsotra nomeko anao androany taka mahazatra dia ao amin'ny Isaia fa 7:21 mivaky manao hoe amin'ny andro avy dia hamaka tsara Jakoba ary Israely hamony sy hitsimoka ka hameno izao tontolo izao amin'ny fahavokarany. Dia ho aminao anie zany hameno izao tontolo izao ny fahavokaranao ary hamaka tsara ianao dia hamony sy hitsimoka dia zay rehetra ataon'ny tananao zay kasainao atao dia hositry ny fahavokarana no hameno an'izany ho vokatra avokoa ara-nofo ara-panahy. Navavy Angelina Diamant tahiny tompo tonga soa razana soa Sylvie Rodine Marie tonga soa ihany koa ranavavy Linard zanay de Madagasikara Sandola Nirina Lovely Tina Tina Rakoto Arzaka Erika Raka Koda Léonie Angelina Diamant efa norabeko teo Kodanela Sandola Erika Koda Léonie ary nareo foana no fotrana Eliza Tsiala Rahalahy Asany Apôstôly Marijo Razana Monika Erika Anatra Rasoa Angelina Fabiola Bartella tonga soa dia Rodine Marie Mami Soameva Fanila Zafandramanana Andoandry Falray Ritovo Koda Léonie Tina Serikoko tonga soa Jessica Patiti Marie Hortensine Felana Rakoto Tozy Jesosy mandrakizay tonga soa Fabiola
tonga soa ihany koa Kadaka, raha Antanina Marie Charline, Ando Andrefana rahabeky teo, Andina Suzelle, tonga soa ihany koa, dia ao ihany koa i Tsisisora raha Mitsodrano, Aingo Delina Andrena Solo, tonga soa ianareo rehetrarehetra Raso dia ho tahin'ny tompo. Alleluia. Androantsika dia araka amin'ny ranabavitsika safady indrindra nambiany Somakrina niaraka amintsika androany. Izy nivavaka ho an'ny fanombohana metraka amin'ny fotoanam-piatan'Andriamanitra. Dia aorinan'izay toroteny amintsika eto ranabavy ny Aina Maheno Soa, ary avy eo dia hivavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Fabiola. Alleluia. Koa dia tahin'ny tompo ary tsika rehetra tonga soa dia ndahoary lasitsika hiainga ny fandarana metsika fitenenana avy hatrany ranabavitsika Nambintsoa hivavaka fanombohana. Tahin'ny tompo ranabavy Nambintsoa anao ny fitenenana. Ave ranabavy ndahoary. Alleluia. Tahin'i Jesosy tsika rehetra dia mbola manana voalana tompo amin'ny pastera mianakavy. Dia raha hivavaka tsika metrika fotoanantsika eo am-piarahaman'Andriamanitra. Jehovah reny masina izay any an-danitra io. Menay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ilay Andriamanitra velona ary miarony mandrakariva izany. Jehovah tonga eto amin'ny fotoana io zahay fa ny fitampananao zahay Jesosy malala ny fiarovanao. Tena betsaka an'izay natao eto amin'ny tontolo andro Jehovah. Mamelany helikay anao Jesosy Kristy tompo. Mamindraha foa fahotanay izay natao tsy araka ny sitraponao Jesosy. Diova amin'ny ranao masina zahay Jesosy betsaka ny fampentipentehana azonay tamin'ny tontolo andro ihany. Ny lotompo ny Jesosy malala. Fa ny anao anezitra izany atao toinay. Analany fampentipentehana sy faratsiana rehetrarehetra aminay Jesosy mamelany helikay. Tonga amin'izao henona izany teninao izany Jesosy. Anao hametrika ny teny ao ambavy tamin'ny tompo malala. Ny fotoananay rehetrarehetra Jesosy anao ny hanatry manatrehanay Jesosy mamelany helikay izay natao tsy araka ny sitrapona. Jesosy arovany ny connexionnay Jesosy malala. Ary reny namanay mbola varinay Jesosy malala. Anao ny tanina ny dimy izy re Jesosy mba hotonga heno izao teny izao Jesosy. Apetraka firam-pelatananao koa Jesosy fa melibelarina izay ataon'ny pastera Jesosy. Anao ny hanendrimberana izany amin'ny fanahy mosinao Jesosy. Izara izany teny izany impony tsirairinay afo tompo malala. Anao any iasa mahery tompo malala mandrafo aminay. Okany anao hiheno izany vavaka ny firenena izay asantranay Jesosy malala. Maly izany Jesosy malala mba hanatsapaka amin'izany firenenanay izany Jesosy malala satria be tokoa ny faharatsiana izany firenenanay izany Jesosy malala. Apetraka firam-pelatananao ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy. Anao any hiariny connexionnay Jesosy malala mba tsy ho tapatapaka Jesosy manatrehanay eto. Okany ny voninahitrinao ny sanako Jesosy malala na ny hira Jesosy akasika ny tsirairay Jesosy malala ary voninahitra ny anaranay izany. Misaotra indrindra Jesosy lehibe ny anaranao mandrakizay ny famindram-polo Jesosy misaotra amin'ny fanatehanao. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra amin'ny ranabavitsika Nambintsoa Makrina tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentina nanomboana ny fotoana androany izay. Dia tahin'ny tompo ianao Andriamanitra manankirepasoavina ne amaly fitianao ranabavy Makrina dia mitombosa dia mitombo fasoavana dia tahin'i Jesosy. Alleluia. Anao hira anankiray aloha tsika taka ny mahazatra dia avy tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hoentin'ny ranabavitsika ny Aina Maheno Soa. Elaela ty hirity tsy nataontsika dia andao ataontsika ty hirity efa nataontsika teto foana izy ty taloha tany dia androany zay izy henontsika. Zay mbola tsy voarapako zamina kamaradin'i Jesosy Eliana miary ny Aina izy koa mbola tsy voarapako teo Bertsava ny Aina Maheno Soa Iama Tsiramboaramiel tahin'i Jesosy daholo isika mianakavy. Andao ary miritsika dia orina niritsika to dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra
Ataty zany no maka toerana tsara maka baiboly fa iainy tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo mino finaritra ary tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Tsy mety maty ny fitiavako azy manery mampitraka ay naiza teo foana izy manampy ay am fiainako Halleluja, sorina an'Andriamanitra izany hira izany tsy amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao Rahavavitsika miaina maheno soa izy no hitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia mino avy avonimboniny izy dia mino koa avy avonimboniny ianao
de ditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika de taka mazatra aoriana ny ten'Andriamanitra hoetiny de veriny ihany mamelabelatra ny ten'Andriamanitra itompo erika sy ranam-baviama reo mbola tsy voarabako teo de sisa zay efa voarabako teo angambonareo tsara le hira kadaka eny ary ndao ary de menofinaritra ary isika rehetrarehetra ny anamaheny soa anao ny fitenenana avy hatrany tainy Jesosy. Tainy tompo pasteur mankasitraka nanome fitenenana de fiadanan'ny tompo mba tsika tsirairay avy indrindra isika zay manaraka izao alimbavaka izao vavaka fiambenana izao. Ny ten'Andriamanitra zay hoentina amintsika androany moa ry havana malala dia ao amin'ny Marka 5:15-5:20 ka hatramin'ny 9:20 zay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy. Rehefa asi amin'ny Baiboly dia hovakitsika le izy Marka 5:15-5:20 ka hatramin'ny 9:20 zay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka devoly amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny vaovao izy, andremaina rana izy, ary raha sendra zava-mahafaty aza izy, dia tsy ampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Alleluia. Zany ry havana ny tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika androany. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe ny famantarana anaraka izay mino. Ny famantarana anaraka izay mino. Izany le hoe famantarana manaraka an'izay mino. Fa kosa ifantoka kokoa tsika eto amin'ny hoe iraka. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto ry havana dia misy marika ngezabe hoe misy ny mpaniraka, misy ny iraka ary misy ny rahana. Iza le mpaniraka? Mpaniraka dia Jehova. Mpaniraka dia Jesosy miara-miasa aminy ny fanahy masina. Tena mila fantatra mazava zany zay mpaniraka zay. Ny mpaniraka kory tsy midika hoe Jesosy no miteny eto dia hoe Jesosy rery ihany. Tena iraka avy amin'ny Jehova io. Ary rehefa irana antsika dia misy fiasan'ny fanahy masina manateraka amin'izany. Manamarina an'izany raisia indreny ao amin'ny Jenesy 2:2-5 tapany voalohany zay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy. Zao le vakiny ao amin'ny Jenesy amin'ny alalan'i Jesosy hoe ary hoy Andriamanitra, andeha isika namboatra olona tahaka ny endritsika. Andeha isika. Zany hoe tany am-piandohana dia efa Andriamanitra sy Jesosy efa niombona. Tsy hoe aty amin'ny epistily vao miseho zany. Fa zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao Jesosy. Zany hoe miaraka ny iraka alefandreo ary tsy misaraka na oviana na oviana. Andeha isika. Ny mpaniraka zany tena mazava eto fa le Andriamanitra pahary hatrany am-piandohana. Le Andriamanitra nahary antsika hitovy endrika aminy. Izay ny mpaniraka. Iza no irahana? Iza no irahana? Isika. Ny mpianatra amin'izao fotoana izao isika. Inona no tokony anantsika iraka? Manahoana tsika iraina? Toe-po manahoana? Inona ny fomba mahatonga antsika tsy hanateraka an'io iraka io? Fa maninona isika ny misy fotoana mafana fo be mandeha ny iraka? Kamokamo ohatrany tsy ho vitako izy zany. Satria nahoana? Tsara ho fantatra zay ry havana malala amin'ny tompo. Mba tsy ho lasa afo mololo ny asa fitoriana zay ataontsika. Raha te-fangadresika dia mila fantaritsika hoe aiza moa ny toerana anindranantsika amin'izao tontolo izao araka ny voalaza eto. Fa manahoana izao tontolo izao anindranantsika io? Raha tiantsika ho fantatra io dia io tsy hoe sariny mahafinaritra foana. Fa misy fotoana izao tontolo izao mafimafy. Misy fotoana tena hoe sarotra. Sehatra marobe zany ny anindranantsika. Dia anehoantsika endrika mafimafy amin'ity fitoriana. Le toerana andrana hitoriantsika dia ao amin'ny Liko 2:7. Ao amin'ny Liko 2:7. Zay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy hoe
mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ambody. Amen. Mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ambody. Tsy mora zany ry havana. Tena hoe irana isika eo ampovoany ambody tsika le zanak'ondry zany bonaika tsy manohitra fa de mandeha akalen'empana. Zay no toerana ny rahanantsika. Tsy izay ihany misy tsara misy tsika irana koa eo anatrihan'ny samy zanak'ondry, irana tsika eo anatrihan'ny hoe ondry sy ny zavatra hafa. Irana tsika amin'ny toerana maro fa asehon'Andriamanitra eto fa misy toerana feno amboady zay andrahanantsika tsy mora zany. Tandindona zay fa tsy mora niraka ny rahanantsika. Noho izany mila manana hery sika. Mila manangona ny herintsika tsika dia ny hery ara-pinoana, ny ara-panay, mila ny herin'Andriamanitra ao amintsika tsika. Ka raha tsy tsapantsika sy matokontsika fa Andriamanitra miaraka amintsika dia ho sarotra ny anatanteraka ny hiraka. Ho toy ny afo mololo, miredareda fa mora maty. Raha tiantsika haritra ry hiraka io satria izay ny tanjony, ho hiraka mandra-pahafaty. Raha tiantsika haritra io dia itony ny tadidio ry havana. Itony no angady tsara ho tazomina velona mandrakariva ao anaty. Dia ity ny tadidio ry havana hoe ary indro aho ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio 7:20 io. Zany hoe Andriamanitra mihitsy ny manome toky antsika fa miaraka amintsika izy ambara-pahatapo izao tontolo izao. Naiza iraka andehanantsika zany dia miaraka amintsika eny foana Andriamanitra mandra-pahatapo izao tontolo izao. Fa zao ry havana. Andriamanitra koa ny teny ao amin'ny Jeremia 1:1-7. Jeremia 1:1-7 tapany faharoa hoe indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko. Indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko. Isika mandeha zany dia Andriamanitra no miteny amintsika. Andriamanitra no mitantana an'izay ataontsika rehetra. Tsika rehefa fiainan'Andriamanitra dia izy no mitondra antsika hanatanteraka ny sitrapony. Izy no mibaiko antsika amin'izay ataontsika. Dia teniny ao ambavantsika ry havana. Finoana ny ahafana manateraka an'izany. Momba antsika mandrakizay nomeny antsika zany ny fanomezan-toky rehetra fa eny foana izy rehefa manaiky hitondra ny teniny isika. Noho izany aza matahotra. Na dia ny ampovoany ambody aza matahotra. Tsy tokony atahotra, mila mivonona. Fa fanampon'izay koa dia ity. Isan'ny sakatsakana tsatantarantsika ny hiraka io rehefa ao anatin'ny fahalemena isika. Rehefa somary ao anatin'ny sedrasedra mafimafy dia tsarovy tsara. Efa fantatritsika izao anefa fa hoe Andriamanitra no maniraka antsika, nomeny antsika ny teniny, momba antsika izy, fa mbola tratran'ilay fahalemena isika mpitolo indraindray. Dia raiso ity teniny mpitsara ity no hery ahafahantsika manteraka amin'izay fotoana izay hoe teniny mpitsara toko fa 4:4 mivaky toy izao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Alleluia, mandehana amin'izao herinao izao. Efa fantatritsika daholo hoe izao no tokony atao ahafana manteraka ny hiraka ity, fa misy foana isika mbola somary ohatran'ny reraka. Dia na reraka aza isika ry havana, mandehana amin'izao herintsika izao. Iny herenananao iny ino no ento mandeha mitoro ny tenin'Andriamanitra. Zay no angatana amintsika ho hiraka. Ary ho antsika izay iantefan'ilay hiraka dia mihaino isika matoky izay fa iasany fiasan'Andriamanitra ny tsiraray mahay mandray eto. Fa itsika iantefan'ny hiraka dia ho tonga hiraka koa indray andro. Eno ange tena hoe mamy iverina amin'ny tenin'Andriamanitra tany am-piandohana isika le amin'ny Marka 5:20 teo hoe ary izao ny famantarana ho an'izay mino. Amoaka devoly amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny fiteny vaovao izy. Andray mena rano izy ary raha sendra zava-mahafaty izy dia tsy hampaninona azy zany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Fa kosa le hiraka ho tanterahantsika dia ny anao batisa izay fanavotana. Ravako malala meteza antsika ho hiraka
meteza isika ho sehatra hafana anatanteraka iraka ho iraka araka ny sitrapon'Andriamanitra zay iraka napetraka Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Tsiro volom-belona kely ary havana satria nisy fotoana tena hoe tsapako teo amin'ny fiainako ty hoe famantarana nomen'Andriamanitra ity dia ny mamoaka devoly amin'ny anarako. Efa nanao délivrance ny araka. Fa zaraiko amintsika eto fa manao délivrance à distance. Nataoko zany ry havana ary naresy alleluia naomby ry havana. Za dia manaiko iraka. Tena manaiko iraka satria efa nasehon'Andriamanitra tamiko ny zavatra rehetra nampanantenainy. Tsy oroninninina araka ny tenin'ny Salamo hoe tsy orin-javatra mihitsy aho. Tsy oroninninina isika raha miaraka amin'ny Jesosy. Tsy oroninninina isika raha matoky an'i Jesosy. Io famantarana io dia efa nasehon'Andriamanitra tamiko io. Famoahana devoly tena hoe tamin'ny fiainako mihitsy misy an'izay. Alavitra ny zanako ty tena hoe amin'ny alalan'i Jesosy fandroana devoly fa tena hoe resiny devoly. Nasehony tena hoe afaka tao anatin'ny zavatra ratsy tena ratsy ny anan'izany zanako alavitra amin'izany. Lavitra anaty tena hoe alavitra eto samy eto amin'ny toerana misy anay moa zany fa hoe tena hoe any amin'ny 300 km no any ny elanelany. Fandroasana amin'ny alalan'i Jesosy ny devoly izay nanakorotana tao anatin'ny fiainan'izy ireo fa tena hoe miariary. Ary efa nametraka tanana tamin'ny marary za miresaka amintsika zao ry havana. Sitrana ry havako malala mitompo. Raha tsy andramanao ka zahanao hoe atraiza ny alala ny fahasoavan'Andriamanitra aminao, tsy ahita tsirony ianao. Ary amin'izao fotoana izao irana isika. Tsy amiko ihany fa ho amintsika tsirairay avy. Dia ity teny ity no ifampizarako amintsika alohan'ny hamaranako azy hoe Jesosy Andriamanitra dia mitady olona irana foana izy. Irana tanteraka ny asany. Io asany io efa izy no mitarika antsika amin'ny asa izay andrany antsika. Fa kosa izao ny teniny ao amin'ny Isaia 9:9. Tapany faharoa. Dia iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Dia iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy aho, inty aho, irao aho. Ry havako malalo, miangavy anao re, meteza ho irak'Andriamanitra. Sahi miteny androany, sahi miteny hoe inty aho Jesosy irao aho. Fa zay ihany ny teny ho tenenitsika, dia izy mandateraka ny zavatra rehetra rehefa matoky aminy itsika. Ny voninahitra sy ny tena dia an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy zoky maheno soa. Nafinaritra be mihitsy ny fandaharana. Nafinaritra be ny toriteny dia Jesosy amaly fitianao. Amaly fitianao amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Tongotra dia mitongo fahasoavana dia meteza foana ho irak'Andriamanitra. Misotranao fa manentana anay rehetrarehetra reto indray izany toriteny izany. Androany tsika rehefa anaty vavaka dia vavaka fanoloran-tena no ataontsika anaty vavaka aorian'ny toriteny araka ny teny Angelina Diamant hoe inty aho, irao aho. Alleluia. Saotra ranabavy maheno soa dia mahirezatra ny hatrany. Androany zao zavy nahita ny Robertine Rarimalala dia raha baiko manokana Robertine Rarimalala tonga soa ianao dia mareta hatramin'ny farany. Raha hitanao fa mampelanao eto androany dia tonga fa hatramin'ny rapitsika mbola eto foana. Na tsy nay hatramin'ny zomatsika eto foana. Lony raha ny voron'irina izy koa mbola tsy voarabako. Zay ngambany mbola tsy voarabako. Sandolan'irina ho aindy tonga soa ihany koa isika rehetrarehetra. Sotran'ireo koa mankasitraka ny mpanday anjara fa mampahiry zareo ny fankasitrahana ataonareo. Marka 12:5-10. Zako ovakiko manomboka amin'ny 5:4 hatramin'ny faharoapolo vakiko daholo. Alleluia.
marika toko fahina amby volana dia ny 7 ambin'ny 7 no vakiako anaty famelabelarana. Ary rehefa afaka zany dia niseo tamin'ny 1 lata sao raha mipetraka an'iny andreo ary izy na metsiny azy no ny tsofinony sy ny amafonyfony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsankana izy. Toy izy taminy eo amin'izay le baiko mandeha any amin'izao tontolo izao nareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana. Zao famantarana anaraka zay mino amoka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rana izy na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Alleloia. Alina dia andray zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany ametratana marary izy dia ho sitrana ireny. Amen. Fanontaniana apetraka aminareo vetivety aloha nareko hoe tapatapaka be ny fandarana. Zaho zao eto manana roa toro eto dia sasatry ny tapaka dia sasatry miverina miditra foana. Tsy haiko raha mba manao ohatr'izany koa ianareo hoe connexion ako aty ve no misy tsy mety sa mba ianareo koa mba manao tahaka izany tapaka dia miverina foana. Mandeha tsara ozy-tojo misaotra betsaka ary tojo mandeha tsara tsy tapaka zay ny Suzel ny mampina koa mandeha ny azany misy olana tapatapaka ho ny any loni ny ary misaotra anareo misaotra indrindra. Ndray mena rana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametratanana marary izy ary ho sitrany reny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarinao any an-danitra ka mipetraka eo kavanan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasaka ny toro-teniteny tontolo teny ary ny tompo niarina taminy ka namarina ny teniny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Alleloia. Saotra anareo fa mandeha tsara ny anareo zany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe zao ny baikon' Jesosy mandehana eny amin'izao tontolo izao ianareo dia mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Raha olona mbola velona zany niza fa rehefa mbola velona fotsiny. Misy tena androany izay mahafinaritra be hoe fa misy antenaina izay rehetra mbola velona. Na olona ozy ary ny olona mialaina mbola tsy maty dia mbola olombelona izay dia mbola hitoriana teny. Na olona manahoana zany fa mbola velona na adala ary nareo efa nitoroteny tamin'ny olona adala fa ny adala dia afaka hitoriana teny. Misy tadidiko foana nisy adala zay ny raha nivavaka taminay taloha tena natoky zany adala izy tena adala be tena adala fa fatany foana na rehefa sabata ny andro dia tonga izy mivava fatany hoe sabata ny roany tena adala zany nampalelo azy any rahalahy zay nampime misy tamin'izany fa rehefa misy fotoana izy mihetsy efa misy fanatrehana be mpiorona dia mihetsika be misy ny adala any dia ametrany tanana izy dia delivrena ny devoly ao anatiny. Tadidiko misy tamin'izay manao délivrance anazy dia miala aminaran'i Jesosy dia misy fotoana manontany ny mpanao délivrance izy io antanetana izy alefa naratsy ao anatiny fomba antsika ary manontany rehefa manao délivrance izy io dia miteny eo izy indray miteny le devoly hoe keto maditra ihany ty na ohatr' izany izy io ka ny anaran'le adala André izy io dia valiny le délivrance André ihany ty fa iza ary saina izy izy io ka André ty fa iza ary izy mantsy an'le mpanao délivrance. Délivrance ny andro dia voly izy le tena hoe mbola André ihany aloha no miteny tamin'izay fotoana. Mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy mora teny io ho tena androany mandeha any amin'izao tontolo izao any amin'izao tontolo izao zany ianao zany any amin'izao tontolo izao tory teny amin'ny adala fa raha mahasitrana adala nareo efa mivavaka efa mampahery mitory teny amin'ny adala sady délivreo mafaka ny adalany fa ny fivavahana mahasitrana délivrance mahasitrana olona adala fa naratsika hoe mahatonga ny olona adala
fanahy ny adalàna fanahy ratsy mateka milona lasa adala tsy mora ravana ny baiko meny Jesosy teto tsy mora tena tsy mora zany hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo dia mety ry filazantsara amin'ny olombelona rehetra soa ihany fa ny amin'ny andininy faharoapolo dia niteny hoe fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny dia nafinatra na dia niakatra ny an-danitra aza Jesosy na dia niakatra ny an-danitra aza Jesosy petraka eo ankavan'Andriamanitra dia voalaza teny Andriamanitra fa Jesosy dia niara ny asa Jesosy le tompo io Jesosy dia niara ny asa taminy Jesosy ao an-danitra ao mipianatra ny rany sy navelany andeha fanombany zava-dehibe le fanekeny zava-dehibe fotsiny rehefa manaiky ianao eny Jesosy fa za andeha ho aiza fa zay adany zay rehefa ao anaty fiangonana endry be tsy manao adalàna mihitsy izy fa rehefa nitanao hoe misy an'le fotoana fanatrehany misy fanatrehany fanamasina be dia tsy mataty le fanao anaty dia mananona manao ohatry manemo zany ohatry misy mijaly be miolakolan'izay izy tamin'izay izy fanontaniana toy zay fa tena tapaka tonga dia mempanao délivrance dia lasa mivoaka sasany tamin'le hoe izy io tsy mora io baiko ry havana hoeny amin'izao tontolo zao zany dia tenainy Jesosy eo amin'ny Luka 10 ihany le izy hoe za maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampivoan'ny ambodia mety mbola tsy tsapanareo zany ohatrany ahoana zany hoe zanak'ondry irahany ampivoan'ny ambodia fa zay efa nahitan'izany raha te hitan'izany hoe dia dana mitoroteny eny amin'ireny misy olona maditra be reny didiko mihitsy zay taloha mandeha mitoroteny zay eny Analakely efa amin'ny alina dia izao tsy mitovy amin'izao za mitoriteny eto aminareo zao mitoriteny eto za dia mahazo sitraka aminareo dia mihaino nareo dia ozy nareo hoe amen alleluia fa efa mitoriteny eny tsika miteny fehezanteny ray vao miteny fotsiny hoe raha lasana vavy malala tonga dia mime daholo ny olona dia misy miteny ratsy dia mitoriteny ianao mifehezanteny ray fa ny misy mamaly teny ratsy any ambadika misy to dia miklaksonna mafy be eo mpinanana masikito ny olona ianao mitoriteny tonga dia miklaksonna aloha mba tsy tiany ho eny mitoriteninao mampatsiahana an'izany mihitsy fa namora rehefa nasarotra dia izao efa voahiraka ny mpianatra eny amin'izao tontolo zao zany hoe tenina tsy voafetranao mihitsy n'izao tontolo zao tsy voafetra ary tsy ho azonao an-tsena mihitsy ny karazan'olona karazana ambodia manoloananao fa tena tsy mora io tsy mora nefany soa ihany fa Jesosy niara-ny asa tamin'ny mpianatra ary nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay momba azy mandeha any amin'izao tontolo zao dia mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny alaina any amin'izao tontolo zao iten'le zavatra tsy tatin'ny olona iten'le filazantsara zay tsy tian'ny olona mahavariana fa io filazantsara io misy makahaly io tory tena Analakely zay indray andro nisy lehilahy anankiray zay gesa be zay lava be mainty be zay le lehilahy voa nanomboka ny toriteny fotsiny
tonga sy tetezitra be dia menamena be izay maso ny tadidiko mihitsy dia niraisiny tamin'ny vozon'akanjo ny ahako raisiny tamin'ny vozon'akanjo koatr'izao inona ny trino teny aty ozy izy fa tsy aty mety andalany am-piangonana ozy izy le tao amin'ny Gare du Nord iny ranabavy Lavolitina misy an'ilay afrikana zahiroazy iny tory teny eo amin'ny Gare du Nord izy efa tamin'ny 2016 tany iny na 2015 tsy tadidiko hoe efa maty moa ny compte dia tsy hitatsony reny tory teny eo izy dia tsisy mieno izy dia zahako ny mieno azy tsy enge mihina mifampahery nareo efa mba mahita an'ireny olona mitory teny eny an-dalana ireny tsisy mieno dia mijanona asio fiaraha-miasa ampaherezo izy za rehefa mahita an'ireny olona na aiza na any Madagasikara na aty andafy na aiza mahita an'ireny olona mpitory teny ireny dia jereko tsisy mieno izy irery migoko eo lasa makeo alohany eo dia mieno ataoko hitan'ny olona manodidina mihitsy hoe misy mieno dia ampaherezo kokoa izy dia tena mieno Alleluia fa mety andreny nareo dia mba ampaherezo izy zay iry havana ohatr'ireny taloha zay mivady reto ohatr'ireny taloha nareo hoe nandinika raha hitanareo taloha ny tory-teniko taloha so antsika hoe manana an'ilay page andramika izao page io dia hitakitanareo daholo ihany ny tory-teny taloha fa efa niara-maty tamin'ilay compte iny moa zany ny tory-teny rehetra tany aloha tany fa ny tory-teniko taloha nazary amin'izao meno an'ilay izy kivy tsy hoe kivy moa zany fotriny hoe inona ary zany ataoko mitabataba be mihitsy taloha ny tory-teny tabataba be mihitsy reny zavatra ireny dia izao mety mbola tsy fahazarana sy tsy fahaizana mifidy hoe aiza moa za ty zay taloha dia zatra mitory-teny eny Ankalamanjana amenna eny Ankalamanjana ianao mitory-teny dia mitabataba ianao eritreretinareo zany hoe mitory-teny tenenareo hoe mitory-teny eny Atsena zay ohatra ao ampovoan'ny tsenana talata ny volon'ondry rehefa talata ao amin'ilay ampovoany ao amin'ilay ampovoany eo misy mivarotra fripy misy dia miantsoantso mivarotra fripy fa ianao koa miantsoantso inona moa le fomba fiteniny efa mivarotra eny aza varinana amin'ny danaka fa tety daholo ny olona nanaka misy zany le misy miteteny ohatr'ireny dia ianao zany mila manao feo avony ireny rasana mba malala tianao Jesosy tety daholo ny olona nanaka vaky balera dia ianao koa zany mitory-teny dia za rehefa mitory-teny taloha teny mafy be mihitsy ny antony dia izao mpitory-teny avy any ambany tanàna no niakatra eto amin'ny Facebook dia mbola tsy haiko ny niregle an'ilay feoko dia jerenareo taloha tory-teniko taloha hoe tabataba be mihitsy lamba bleu fa tsy lamba blanc lamba bleu ka mantinindra lamba bleu ny tenena fa mitabataba ke zany fa amin'ny lafiny indray aloako indray dia isy ny tabatabana dia eto amin'ny Facebook ary toy izay indray fa zatra mitory-teny amin'ny Facebook dia ilay analakely no ravana malalo atsara za mitory-teny zany dia zany efa toeteny aminareo hoe tianareo Jesosy satria efa zatra eto amin'ny Facebook zany ny amin'ny mety rehetra ilay zatra ny tabataba dia eto mbola mitabataba sa efa zatra milamina be eto mpitory-teny amin'ny Facebook voalasa nankeri amin'ny jereva any amin'ny compte-tsika any any amin'ny hitareo le andramika izao page iny rehefa any ambany be any fa misy nitory-tenitsika talohana ohatr'izany fa mitabataba manala mono manala panda reny ny fahazarana mivady taloha tabataba be loatra efa mba niova zao efa zatra eto amin'ity manoloana ny telefona dia nareo menao an-trano ao manginginao fa zao Jesosy naniraka atsika na hoe ny ambony loany ny ambody na hoe zany izao tontolo zao zany tsy voafetranao zany hitanao daholy ny karazan'olo rehetra ary Jesosy ry havana mahafinaritra be nge ry havana Jesosy tena
tena tiantsika Jesosy ary tena tia mpianatra ny Jesosy. Misaotra ranabavy Nambinitsoa, saotranao. Fantasy Jesosy fa ho sarotra ny asan'ny mpianatra. Dia jerenareo nge fitiavan'i Jesosy ny mpianatra. Ndreka tsika jery rehefa nampianatra ny mpianatra Jesosy andeha toriteny dia nalefan'i Jesosy isanambaratongany. Mba tsy ho tampoka loatra amin'ny mpianatra, mba tsy ho mafy loatra amin'ny mpianatra, fa mandeha isanambaratongany mihitsy. Ohatra tsika nianatra taloha T1 dia T2 dia T3 T4 dia T5. Tsy hainareo taty iray zany T1 T2 T2 T3 zany fa zany ny anay taloha miditra T1 aloha dia T2 dia T3 dia T4 T5. Fa zao raha makitsika ny fomba nampianaran'i Jesosy ny mpianatra hitoriteny dia izao. Matitoko 10 andininy 15. Mbola teo Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra, mbola tsy tonga tany amin'ilay niakatra izy. Ary koa ny fomba fitoriana dia misy fialanenina ngeza-be ataon'Andriamanitra. Ary azontsika angalana lesona zany. Tsika makiny marika Matitoko 10 andininy 15. Hoy ten'Andriamanitra. Naran'i Jesosy ary ireo 12 rano eo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalany Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana fa aleo mankany amin'ny odry veriny taranak'Israely ihany. Tamin'ny voalohany ny mpianatra tsy navelan'i Jesosy andeha any amin'ny Jentilisa dia tsy navirany ho any amin'ny tanàna ny Samaritana satria maninona? Mbola tsy rote tsara. Mbola marefo ny mpianatra. Mbola tsy zakan'ny mpianatra no hoeny amin'ny Jentilisa sy hoeny amin'izao tontolo izao. Hoeny amin'ny Jentilisa sy ny Samaritana. Jesosy zany angely avy nanovan'ilay vehivavy Samaritana teny marany. Fa izy ianao nge olona tsy ngatsika mifampitokony fampiresaka. Vehivavy ndray na amin'ny moralina an' Jesosy. Eretinao zany mahay vava kely reto Samaritana reto. Dia mena rano ahoana ianao? Re matso fomba fandohatra ny ova. Avety tena mena rano amin'ny ahoana koa ianao. Tsy haiko avy izay teny mety nataon'ny vehivavy iny rehefa nangataka rano. Ianao ary olona tsy manana fanovozana. Tonana ohatra. Dia fantatry Jesosy mbola marefo ny mpianatra, mbola eo izy dia nameny Jesosy formation tsikelikely ny mpianatra. Dia izao no tenen'i Jesosy, aza mbola makany amin'ny Jentilisa aloha dia aza miakatra ny tanàna Samaritana. Fa aleo makany amin'ny ondry very ny tanànak'izay zany hoe ao amin'ny Israely ihany fa kalalalala eo ihany fa ondry very. Ohatrany hoe ohatra meko anao zany. Manana fiangonana antsika ohatra. Dia mbola tsy mandeha mivoaka manao tafika masina aloha. Mbola tsy mandeha makany amin'ny manao tafika masina aloha. Mbola tsy mandeha mivoaka makany amin'ny toerana misy mpanompo sambo. Tsy mbola makany fa ny ao am-piangonana ihany. Izay miveriverin-dalana ao am-piangonana ihany aloha. Rahalazina lalahy fa taizanao ny tsy tonga mivavaka. Inandrolana lalahy. Atao fehitsika mivavaka zany. Alleloia. Amen. Hoy zany eto zany dia mbola tsy mivoaka fa nareo reto ihany aloha. Dia nareo ihany aloha mbola tsy makany amin'izao tontolo izao tsy makany amin'ny Jentilisa tsy makany amin'ny Samaritana fa nareo ihany aloha. Nareo ihany aloha ny ampahereziny eto. Ary raha mandeha aloha izy dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ao ihany. Ny ondry very amin'ny Israely zany mbola Israely ihany aloha. Tsy maninona. Mbola nitaina samy taina. Atsika samy atsikana. Dia mbola tsy maninona. Mbola tsy tian'i Jesosy isedra abodiby mihitsy ny mpianatra. Toy Jesosy tory efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Hitanareo? Ny Jesosy mifototra amin'ny fanjakan'ny lanitra foana ny azy.
Alleloia. Sy trano mararo izy izy atsangano maty dio fa miboaka avoainy demonia efa nahazo maimai-poana ianareo dia manomeza maimai-poana. Izy adolo ireo mila vola vao manao délivrance sareo izy adolo ireo mila vola vao mitondram-bavaka ireo izy adolo ireo mila vola vao mampianatra sy mamoaka tenin'Andriamanitra. Izy avy ireo manofa salina dia asiana fidirana, asiana fandavam-bola miditra amin'ny zoma vao mizara tenin'Andriamanitra. Tandremo nahazo maimai-poana dia manomeza maimai-poana. Eto amin'ny fandarantsika eto dia maimai-poana avokoa ny zavatra atao eto. Alleloia. Satria mba nahazo maimai-poana. Ny tena marina ny iray tsy nahazo maimai-poana e. Tsy nahazo maimai-poana. Fa mizara maimai-poana. Aza mitady volamena na vola fotsy na varahana ao anatin'ny fikibonareo na kitapom-batso amin'izay ale na akanjo roa na kapa na tena fa nipiasa dia mendrika azo haniny. Rehefa mbola eo amin'ny Israely tsy misy ahina. Rehefa mbola eo amin'ny Israely dia tsisy mbola ahinao eo. Fa ny anjara asa mpianatra voalohany aloha mitodika amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Melohan'ny torintsika tena nivelany aloha zany tokony ankonantsika aloha. Efa nitorianao ve ireo ondry very ao atokantranonao ireo? Sao izany hoe za tsy miraha nindrangahana iny na ho mamatantatra ary fa dia hanao asan'Andriamanitra aloha andeha hampaherendry iza sy iza avy. Jereo aloha ny ao Jerosalema. Alleloia. Jereo aloha ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Io vadinao na ho torianao teny ary tsy handrayanao amin'ny vozon'akanjony io. Mety milongolongo eo fotsiny izy tsy mihena fa torio teny aloha. Fa mbola hiarika ambodiany ivelany tsika. Hiarika ambodiany ivelany. Vita amin'izay zay mahavariana. Tsy navelan'i Jesosy nivoaka ny Israely mihitsy no mpianatra tsy nakany amin'ny Gentile, nakany amin'ny Samaritana. Vita zay. Vita ny examen. Marina mihitsy teny mitodroka. Tsika tsy mahazo mitady andreny tsika raha mbola asan'Andriamanitra koa ny atao. Alleloia. Ho avy ny fotoana nareo rehetrarehetra eo ho lasa mpitory-teny koa nareo any amin'ny mpitory-teny. Dia raha nandray maimai-poana nareo teto, tandremonareo hitanay anerinareo lasa mpitory-teny dia mandoha vola izay miheno tory-teny. Dia ho gaga izay nga zany no nampianarina anareo teto. Maimai-poana nandraisanareo teto. Alleloia. Fa tsy maimai-poana nareo ny Madagasikara tena mandoha vola be mihitsy mividy crédit. Dia mahereza nareo. Alleloia. Mahereza. Alleloia. Dingana faharoa amin'izay vao nasain'i Jesosy nandeha tamin'io marika 9:40. Ho Jesosy indray teto niova amin'izay. Mandehanany amin'izao tontolo izao amin'izay nareo dia mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Satria maninona? Efa tsy ohatriny izy ary efa nahazo traikefa ny mpianatra. Efa nahazo traikefa. Efa vonona andeha, efa mazaka mandeha mitory. Alleloia. Efa mazaka mandeha mitory. Alleluia. Misotro rano kely vetivety aloha tsika. Sasary tompoko. Alleluia. Lasa amin'izay, nala amin'izay hozy Jesosy, ary jerenareo tsara. Rehefa nirahan'i Jesosy ny mpianatra, dia ndana amin'ny izy mandeha amin'izao tontolo izao mitory filazantsara ny olombelona rehetra. Izay mihitsy tsy atao batiza no vonjena, fa izay tsy mety misy mino kosa dia hoelohany. Fahasoavana be ho an'izao tontolo izao zany sy ny jentilisa sy ny samaritana ny fatongavany filazantsara. Fahasoavana. Fa ozona kosa raha tsy mandray. Izay mihitsy atao batisa no vonjena fitahiny zany. Fa izay tsy mety mino dia hoelohany.
ajerareo tsara ny tombotsoa ary ampaherezako anareo a ny tombotsoa azon'ny olona anankiray atao batisa izy aby nareo le mbola nisalasalatso atao batisa reo nefa koa raha am'izao nareo a de tsy manino aloha nareo raha misalasala am'izao andro mangatsika be zao mbola tsy atao batisa fa rehefa mba misy masoandro tena angamba de asa raha zao misy atao batisa tsy maintsy en ligne raha misy batisa tena tsy vitako tsony midina ry amin'ny ranony ivria ry am'izao -5 aty aminay zao reto amin'ny tombotsoa hoanareo zay mbola tsy tapa-kevitra nao batisa de hoy ny tenin'Andriamanitra izao famantaran'izao ny anaraka zay mino iza le mino atao batisa averikainy izay mino sy atao batisa no vonjena izay tsy mety mino de hoelohany ajanontsika ny am'le hoelohany fa mitoy hoe azao ny famantarana ho anaraka zay mino zany hoe anaraka zay vita batisa zany amoka demonia amin'ny anarako izy de jerenao raha nampavy-maheny soa efa afaka manao délivrance manaiky azy ny demonia satria izy efa mino efa vita batisa aoriana ny batisanao zany mahatonga antsika hoe reto mitory-teny tao amintsika reto amin'ny groupe zay maresy zay efa vita batisa no mitory-teny mba haninona mba tena isosotra tsara ny teny pirina efa olona voaositra alleloia amoka demonia amin'ny anarako izy tory-teninao iny tokony amoka demonia alleloia iteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay mbola tsy hainy izy vita batisa ianao mandray vita batisan'ny rano ianao de mandray batisan'ny fanamasina teny amin'ny fiteny tsy fantatra alleloia ary 9:20 tombotsoa be amin'ny vita batisako andray mena rano izy any afaka andray mena rano zay mino zay vita batisa ndao anao atao batisa raha te andray mena rano zany hoe tena fehezinao zany fehezinao io raitsinao atanana io tsy maninona anao zany ary zao koa ary na de misotro zava-mampaty azy izy de tsy ampaninina azy zany raha matahotra covid zany ianao raha matahotra covid-19 zany ianao tsy vaksiny ny ataonao fa batisa atao halleloia rehefa vita batisa isika na de isotro zava-mafaty azy de tsy ampaninina antsika zany amen de ametra tanana amin'ny marary de ho sitran'ireny zany hoe zay vita batisa zany de lasa mino de lasa tonga taka amin'ny mpianatra zay vita batisa ihany koa de manana an'ireo fahefana sy tombotsoa rehetrarehetra ireo amen fa izao mbola mitoy ihany ny dingana Luka ndray zao tsika teo zany tsy naverina de tany amin'ny jentilisa sy ny samaritana fa teo amin'ny ondry verin'ny Israely ihany de aveo indray ny rana dingana faharoa ny rana andeha ho any amin'ny jentilisa eny amin'izao tontolo zao hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa atao amin'ny Luka tsika hijery Luka 4:20 andiny 1:20 ka hatramin'ny 3:20 ngefa kitsika ndova kitsika manomboka amin'ny andiny 5:20 Luka 4:20 andiny 5:20 hatramin'ny Luka 4:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 4:20 fakiko aminao anaran'i Jesosy ary ny anankiray tam'izany niara-peraka ninona taminy ka nandre hoe de nandre zany ka nanao taminy hoe sambatra zay hinan-kanina ao fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy taminy nisy olona anankiray nao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka amin'ny mpanompo izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza am'izay efa nasaina hoe andefa efa voavoatra ny fanasana fa izy rehetra de nitovy saina ka samy nanao fialana hoy ny voalohany efa mividy tany ka tsy maintsy mandeha mizahazy masiny ianao eko eo mifandavako ary hoy ny anankiraiko tena efa mividy aomby fola de andeha amatatra azy zao masiny ianao eko eo mifandavako andiny 20 ary hoy ny anankiraiko efa napakabady ako am'izany tsy afaka makany ary no tonga tany amin'ilay mpanompo tonga ilay mpanompo de nambarany tamin'ny tompony zany de tesina ny tompotrano ka nao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana hoeny amin'ny lalambe sy ny sakely dalana eto tanàna ka ampidiro ny malaelo ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa
aroy ilay mpanompo tompoko efa natao zay nandidinao ary mbola tsy feny ihany ny trano. Aroy ny tompo tamin'ny mpanompony mandehana aro eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsisy anandrana androko reny olona nasaiko reny na dia ray akory azy. Eto zany dia zao reny famantarana nataon'i Jesosy. Nandefa fanasana ilay tokony fanasana. Izy moa io Jehovah-Andriamanitra. Nandefa fanasana Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina. Tena nandefan'i Jesosy ilay teninaina velona, ilay teny tonga nofo. Dia inona nataon'i Jesosy? Nandahan'i Jesosy izy. Tsy ilay tia va ilay zanaky ny mpandrafitra ao izy. Moa tsy tia amintsika ny anambaviny. Taiza naizan'ilay tia an'izany. Demonia ihany ny amoahan'ilay teniny demonia sy ny sisa sy ny rainy demonia ilay tia. Ireny zany ilay nasaina. Nahazo invitation tokony tonga any an-danitra. Fa ny sasany tena tena marina vao vidy tany tsy haina tsy afaka vidy omby afa tena tsy afaka marina anambadiko. Tesitra le le tompotrano andana ozy izy alaifo daholo. Teo zany nisy fahasoavana tonga noho ny fandavan'ilay voasa, noho ny fandavan'ilay taranaka voafidy dia ny jiosy ny Israelianina amintsika amin'ny teny zao zany. Tsy nentina nandray le fanasana zao dia ny Israelianina ihany no voalohany resahana teto. Nampidirina amin'izay na ny malahelo taloha mantsy tsy tao anaty lista ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba sy ny mandringa. Natokana ho an'ny olona tanteraka ny lanitra. Ary tamin'ny voalohany tsy tafiditra ireo. Tsy tafiditra ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba sy ny mandringa. Tsy tafiditra. Fa noho ny fandavan'ilay tokony ho tonga teo angeravana amin'ny tenanao fa tena misaotra an'Andriamanitra antsika nandahan'i Jesosy ny jiosy ny tanjon'Andriamanitra dia zao ny lanitra tsy maintsy feno. Halleloia. Ny fanasana tsy maintsy feno. Halleloia. Zay mandahandro hoany dia davan'Andriamanitra olona hafa iny anaiky. Andriamanitra navana tsy mitambitamby antsika zany hoe tsy maintsy mivavaka hoe maty antoka Andriamanitra raha mivavaka. Lanitra efa voavoatra. Mila asiana olona tonga any. Halleloia. Ary raha nandany voasa natsoan'Andriamanitra daholo amin'izay noho ny fahasoavany niditra daholo amin'izay ny kilemaina ny malahelo ny jamba ny mandringa. Saotra Jesosy. Ireo daholo nitsika. Kilemaina malahelo jamba mandringa itsika rehetrarehetra ireo. Noho ninona? Noho ny fandavany rehetra. Ny invité d'honneur rehetra nandà daholo. Araka ny tempo taminareo hoe Andriamanitra io taka ny gato. Dia arakaraky ny isan'ny mpihinana no izarana an'io. Halleloia. Fa ampy ho an'ny rehetrarehetra io. Raha tsy ilain'ny olona dia ilao. Raha tsy tian'ny olona dia raiso. Fa manana anjara ngeza be ianao. Ary zao mbola tsy feno ihany nefa ny trano. Ny tanjon'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ao an-tranony raiko hoy Jesosy misy fitoerana maro. Misy fitoerana maro omby anahy, omby anao, omby antsika rehetrarehetra. Fa mbola tsy feno ihany ny trano e. Ary hoy ny tompo taminy taparovany. Mandehana amin'izay ary eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly. Nampieritreritry anaty teny ity dia tereo ny olona hiditra mba ho feno trano. Tereo. Forsena zany ny olona. Rehefa namaky an'io ary avana dia zao. Ohatry ny resy lahatra any eo. Ohatry ny tsy nanenina ihany ahako ny teny mafy ny olona. Misy fotoana mantsika. Somary mafimafy ny fitenenana ny olona rehefa hiditra amin'izany hoe anompan'Andriamanitra. Betsaka ohatra ny tandrevaka eny am-panompontsika an'Andriamanitra.
zao rehavana malala ny olona rehefa nompo sampy tena tsakany sy andavany mihitsy zay teneniny tantarabe miodidiny impito ny fasana dia manodidina olona lehibe fa fotsy volo miodiny impito izy tantarabe tsy haiko inona ny fomba zay teneniny tantarabe fa zay tenenin'Andriamanitra tsika ny olona zao rehavana malala tsy fahotanaka tena forsena mihitsy ke ny olona mba ho feno ny trano tamin'ny voalohany tsy makany amin'ny Jentilisa sy ny Samaritana fa ny Israely ihany niakatra dingana faharoa mitory amin'izao tontolo zao amin'izay amin'ny Jentilisa amin'ny Samaritana ny olona rehetra fa fahatelo ny dingana fahatelo farany raha mbola tsy manaiky ary reo dia mbola ho forsena mbola terena fa eto kosa dia terena ihinany zavatra tsara misy zanaka eto tsy tia fruit mihitsy dia anaovandreny ny fruit tsara be mihitsy dia forsena mihinana an'le fruit nefa le fruit le voankazo mahatsara mahasalama forsena ihinany zavatra tsara tereo ny olona ozy ny tenin'Andriamanitra izy tenin'Andriamanitra zay ny tenin'Andriamanitra misalamy fahaenina amby 7:17 ambarao any amin'ny Jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahakakana ataony salamy fahaenina amby 7:17 zay ambarao amin'ny Jentilisa ny voninahiny ary ny firenena rehetra any amin'ny firenena rehetra ny fahakakana ataony mijorova volombelona ny fitoriana teny voalohany ataonao ny mora indrindra mijorova volombelona ny problema atsika na teny mijorova volombelona ary tsy sahatsika nefa tsika andeha hanao asan'Andriamanitra nefa fijorona volombelona zany zavatra tsotra zay nataon'Andriamanitra taminao tsisy ampiana tsisy analana iny ny ataonao iny ny teneninao nefa dia tena toriteny zany mandehanany amin'ny Jentilisa dia ambarao zay nataon'ny tompo taminao amen ho ten'Andriamanitra hoe izy ary mety mba hirahako ankehitriny ary tonga eo aminao zany teny zany mila makany amin'ny Jentilisa tsika mila mitory tsika ninona ihany koa sehatra omen'Andriamanitra tsika zay zao taloha dia nomen'Andriamanitra sehatra misy fotoana zay mivady nomen'Andriamanitra sehatra atao amin'ny fitsarana atao anosy io dia tamin'izany nahazo taratasy alalina tamin'ny procureur atao anosy tao mihitsy tao amin'ny fitsarana atao mihitsy zay dia mitory teny eo amin'ny fitsarana isaky ny lakamisy maraina dia mitory teny eo amin'ny hitanareo le amin'le toerana le mitovy eo daholo ny olona hiakatra fitsarana ao amin'ny fitsarana misy an'io le ao an-tokotany io ao eo amin'le fotoana tena mampiasa ny sain'ny olona mampitena eo zay nitovy amin'ny tory teny tamin'izany fa hitanao zany jiolahy ikoizana mifatopa 5 lahy mifatotra menao ty mitambatra miantso anao eo ambanin'le tohatra ao razoky pastera paivavao aloha paivavao fa tena mana le misy raha mainy reny ny akany le avy nanao vavy tatany olona nangalatra avy nanao fanafiany fantatra zay reny mpitory teny pastera voto pastera tena vapairezikesy fa tena tavely tena nanao ratsy mavieny tenin'Andriamanitra ny olona nafinaritra tena nahazo sehatra zay tamin'izany mitory eo na amin'ny polisy na gendarme na jiola na mpitory na voatory dia eo rehefa tonga izay mivady dia tonga dia mijory eo ampovoan'io tokotany be io zay asana vavy manala mba eno manasina reo eny tory teny fa mitangorona eo amin'izay manala satroka amin'ny polisy eny tory teny
Halleloia. Inona ny sehatra? Misy sehatra omen'Andriamanitra atsika. Zao hita amin'ny Facebook eto indray ny ahitanareo anay. Fa naiza koa mbola irana lozy indray no ajanony ny Facebook ndana indray ny andalambe vonony. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ilay Isaia teo. Isaia vakindrana babisika teo Isaia 4:9-9. Anareo feon'ny tompo anana hoe iza no irahako ary iza no andeha irakay dia hoy za intia irao a. Halleloia. Angovotra kely tsika tamin'ny voalohany fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy konge efa nandeha mpianatra antsika mampanahy foana io zavatra io na hitory teny voalohany iny andalambe zany sy traka kely any ianao fa voapirofo fa Jesosy efa nandeha dia tsy navelan'ireo teo mpianatra. Ao lazany tena hoe ny tompony ara-asa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Halleloia. Halleloia. Tadidiko mihitsy indray andro nitory teny tao amin'ny fitsarana toy izay dia nisy ankizilahy kely izay vao eroka higatra. Fotoana nantanterahana hitory teny mihitsy. Tomamby toy izy menaka amin'ny famihana ilay fandehoany am-pigadrana ilay zandry kely. Izay nitory teny teo. Hoy izy ilay ramatoa. Sady ilay rangano no lasy izay. Dada, anjely ny lan'Andriamanitra toy ireny. Ampahirentra anjely hono izay. Avy izy vao naka ny numéro anay vao niona. Tsy anjely fa olombelona. Riavana. Izay hitanareo io dia tsy hoe olona te hampiasa Facebook dia mba te ho fantatro olona hoe ahoana. Fa izao fandarina hitanareo izao dia Isaia 4:9-9 tapany faharoa teny manao hoe intia irao a. Halleloia. Andriamanitra isan'andro tokoa araka ny tenana vavamahelo soa teo dia mitady inona foana? Mitady olona iran'Andriamanitra. Satria manino betsaka angely avana ny ondry very ao amin'ny Israely. Betsaka ny ondry very ao amin'ny Israely. Amen. Betsaka ny ondry very ao amin'ny Israely. Halleloia. Fa ankoatran'ny ao amin'ny Israely mbola misy koa adalan'i Jesosy any ambadimbadika any. Zany hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny fitsony tenin'Andriamanitra. Misy ilanantsika foana any. Ary tsy tamin'io andro ny Isaia io ihany Andriamanitra amin'ny manontany. Fa mandraky tiany androany manontany Andriamanitra. Ary dia nandre feon'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay. Iza. Nisy an'io rangahy tany amin'ny fitsarana tamin'izay fa agakana be mihitsy. Nisy an'io lehilahy io mba hijoroko avolombelona aminareo. Fotoana nikaran'ny fitsarana. Ka izay ilay rangahy niteny an'ilay hoe ozy vatony hoe anjely ireny. Satria io rangahy io ny tena marina dia tokony nandeha nigatra fa nahazo fahafahana vonjy maika. Nisy abatan'iny andro zareo dia efa nitady ny fiangonana dia tonga ny vavaka. Nanatrika Pentecoste. Halleloia. Niatrika ao ny bavaky ny Pasika. Nanao Pentecoste. Amen. Fa tena hoe afaka soamatsara izy tsy nigatra intsony zany olo zany mandraky tiany androany. Amen. Be zany $100. Amen. Mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Androany manontany antsika Andriamanitra. Iza ary no irahako iza ny andeha ho irakay. Dia mety ozy tsika hoe tsy haiko zany, tsisy n'inona vitako zany,
tsika rehetra tsisy ninona vitatsika, tsisy ninona vitatsika. Fa ny Jeremia toko voalohany rehefa nivakindrana vavitsika teo, Jeremia toko voalohany 9:7 aono izy dia nanizitra ny tanana Jehovah ka nendry vavaka roy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teny. Ary indro manindry anao azo hoanio izao, hanapahefanao amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera, andrava sy androdana, ary anorona sy amboly. Halleluia. Tena teneniko anao ry havana, za zay mitory teny aminao ty dia tena olona farak'izay tena tsy nahita zay bisibahany zany atao hoe baiboly. Za tsy miteny hoe tapaizina zao tsy zay mihitsy akory. Sanatria zany mbola tsy tonga amin'izay, tsy sanatria tsy sanatria avy fa mbola tsy tonga amin'izay. Fa nefa kosa raha ny fiainako taloha ryhavana, tena tsy hitako ryhavana aiza misy an'izany OCA, hoe misy an'izany agay, hoe misy an'izany abakoka. Tsy ninona haiko zany, ary zany nantaninao taloha tena marina tsy lazaiko fa kozay any Abrahamy, Davida, navadiny Sarai i Kaleba. Fa zao manaiky fotsiny aloha ianao. Za rehefa atao anatin'ny olana, atao anatin'ny problemako dia zao, saika namono tena tamin'izany 19 taona lasa zany zatra teneniko anao zany. Joda zany Joda zany Petera voalohany Matthieu Marc Luc John haiko, raha mbola kely reny dia efa haiko, fa ny ankoatr'izay mihira mihitsy ianao vao maty. Efa misy toriteny ny am-piangonana, efa ho tapitra ilay toriteny ianao mbola mitady. Jeremia toko fahafirola izy tita. Fa za rehefa namalala dia zao saika namono tena potika ny fiainako. Dia rehefa nanomboka ny vavaka tezao mba teniko tamin'Andriamanitra hoe Jehovah Andriamanitra, za rehefa mbola tanatin'ilay olana averika anao an'izay tsy nalala. Olona tenin'Andriamanitra avakitsika teo Salamy 4:7 andininy 7 ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenetra ny fakakanina ataony. Boka ny trosa efa ho 1 miliara ny tenako, tena ny mivady tamin'izany fotoana izany. 19 taona lasa tompoko, 19 moa zany efa ho 1 miliara. Ary efa nioako man'ny andeha hamono teny Rado Rakoto Salama. Fa zao nanomboka ny vavaka, nanomboka velona ny fanaterana hoe tsy maninona hoe ho tafavoaka ihany zany. Zao mba tenako vato tamin'Andriamanitra, za raha ataonao tafavoaka amin'izao ny fiainako, ny androko sisa rehetra dia anompoko anao. Tsy nanontany tsony Andriamanitra izy ataoko hirako, izy amin'izay tao hirakay, satria za efa nanolo tena raha teo dia ny tena hoe itya manolo tena. Ary zao mbola niteneniko ihany koa hoe raha sitrakao na dia tsy mendrika aza dia indro irao itya irao Za tsy nanontany, za rehefa tsy nanontany, tsy nataoko tao anatin'ny saiko zany hoe inona moa zany ny haiko raha andeha hanompo an'Andriamanitra, inona ny zavatra vitako, inona ny tenin'Andriamanitra haiko raha mba andeha hitory teny. Satria dia tsorina anao fa tsy tao anaty programa, tsy ao anaty programa zany hoe andeha hanao tory teny ho antson'olona pastera zany. Mba faniriany zany hoe mba ho lehibe anorinasa matanjaka taloha, mba faniriako koa zany hoe mba hoe hanao politika ho solombavam-bahoaka olona ty za zany tamin'izany. Zany faniriako tao hoe hanao politika dia mba hanao politika fa tsy anaty programako zany hoe eto amin'ny alina dia ampahery anareo. Fa na tsy anaty programako fa atao amiko fotsiny hoe ity atompo ampiasao ity fotsiny ahako, tsy fantatra izay tokony ataoko fa vonona fotsiny aho. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy teo Salamy 4:7 non Jeremia azafady, Jeremia
toko voalohany 5 izy nanendry ny vavako nanisany tanany Jehova dia nanendry ny vavako dia ho izy tamiko indro efa nataoko tambavanao ny teniko dia ny ataoko zany sisa manokabava sisa amen. Androany ianao mangata ao anatin'ity ray ity anao hiditsika dia ao anatin'ity ity ianao mangata ary vavaka tsika ao anatin'ity ity dia ny vavaka angatahantsika dia zao hoe Jesosy apetrao tambavako ny teninao dia tendreo mba hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana dia ananako izany fahefana nongotra sy anjery ny asan'ny maizina zany andrava sy androdana ny asan'ny maizina zany ary anorona kosa sy amboly fiainana vaovao amin'ny olona rehetra izay mifaina amiko dia ny olona rehetra mifaina aminao dia olona hanana fiainam-baovao amin'i Jesosy daholo. Ho tahiny tompony antsika menakavy mino vavarenareo izay afatra izay iza ary ny rahako iza mandeha ho irakay tahiny tompontsika rehetrarehetra ivavatsika
Alleluia. Raha mety aminao dia andao rahantsika vavaka izany izy zany. Rahantsika vavaka izany toroteny izany ry havanao malala. Rahantsika vavaka izany dia ianao koa androany tena ilain'Andriamanitra ianao. Ilain'i Jesosy ianao ry havako. Ole tonikira teo hoe ny tanako tsy mahay a. Ny vavako mbola bada ny lelako a. Ho averintsika mihitsy izay tonikira izay izy rehefa verana baviny ana maheny soa mialohan'ny hivavantsika ho an'ny firenena. Fa andaloantsika rehetra hivavaka. Inty aho irao any titran'izay izay a za MTF ny mira azy. Raha mety aminao dia andaontsika hivavaka dia teneno hoe tompo inty koa irao a. Aza miteny tsy ianao manomboka androany hoe za tsy mahay. Fa ny olona tsy mahay rehetra mihitsy ny ilain'Andriamanitra zao. Ampamenatra ny mahay ry havana malala. Milanao ny asan'Andriamanitra, milanao Jesosy. Ary ho anareo rehetra izay manana etaetany androso, rehefa laka misy ohatr' izao zay a, dia manana fivoriam-bavaka rehefa vitsy zao fandaharana izao anaty Zoom. Mifampitondram-bavaka. Fifampitondranam-bavaka misy intercession rehefa avy eo. Raha zao sady ianao dia te hanomboka atombohy amin'ny fiarahan'ny-bavaka sy ny fitondranam-bavaka. Afaka mandefa MP nareo dia alefako andefasako liana Zoom. Efa asan'Andriamanitra ngeza be izany fifampitondranam-bavaka izany, fitondranam-bavaka ny hafa. Fa hivavaka tsika ankehitriny dia teneno hoe Jesosy eo, fantatrao fa tsy mahay a. Fantatrao Andriamanitra fa tsy mahay a. Fa ny zavatra azoko lazainao kosa androany dia manaiky a Jehovah. Manaiky no ampiasainao a. Inty a, irao a. Tsy matahotra intsony aho manomboka izao hoe tsy mahay na inona na inona. Fa fantatra ankehitriny fa na ny jamba na ny malemy na ny mandringa na ny malahelo dia efa nomenao anjara hiditra anatin'izany lalambe any fanompoana izany Jehovahandriamanitra. Milanao Jesosy, ianao io mihitsy. Ianao io mihitsy ao anatin'izao tsy fahaizanao izao, ao anatin'izao tsy fahasahianao izao. Tena ilain'Andriamanitra ianao. Ilain'Andriamanitra midian-tananao ao amin'ny asan'Andriamanitra. Tombotsoa ary tsy misy afa-tsy tombotsoa ny azo ao anatin'ny ambadiky ny fanaovana asan'Andriamanitra ry havana malala. Izay manokana dia mijoro vavolombelona aminao. Fa zao tokantranona izao ry havana malala. Isan'andro isan'andro misy asan'Andriamanitra matao eto. Isan'andro misy asan'Andriamanitra atao eto. Tsy harerahana ny ao ambadiky izany. Tsy fatiantoka ihany koa. Fa tena tombotsoa. Tsy mety ritra, tsy mety lany. Anisan'ny zavatra mba napetraka amin'ny vady ry havana amin'ny toerana rehetra izay hipetrahanay rehefa nanao asan'Andriamanitra izay. Rehefa tena nomboka ny lomano sy niditra lalina amin'ny asan'Andriamanitra dia ohatrany tsy mba nety taminay intsony ary tsy mahataitra anay intsony ny hanorona zavatra eo amin'ny toerana izay hipetrahanay. Tahaka andry Abrahama izay tsy mba nanorona fa hatramin'ilay avokoa satria nahoana ho avy fotoana angoronana n'iny tramin'ilay iny hifondrana toerana indray. Izay reto dia tahaka ny sambo tsy misy famoy ary sambo tsy misy lay ry havana malala. Fa raha androany na rapitso teny aminay Andriamanitra mandehana indray any ananina fa any nareo ny irahako dia lasa izay ry havana. Tsy misy atasina inona na inona. Tsy misy ninina mamatotra anay amin'ny toerana izay lalovanay. Fa isan'andro dia afaka miteny amin'Andriamanitra izay manao hoe inty aho, irao aho Andriamanitra. Ary androany Jehovahandriamanitra dia mbola vozinay koa izany miaraka amin'ireto olona rehetrarehetra ireto izay manao fanoloran-tena ao anatin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra. Indreo misy olona maro manolo tena ho anao miteny manao hoe inty aho, irao aho. Jehova, avozinay mivady ihany koa sy ny ankonanay. Avozinay mianaka eto koa androany miaraka amin'ireto olona rehetra samy manao fanoloran-tena tsika rehetra ny tokantrano any. Avozinay Jesosy aho. Ny vadinay manao hoe, ny fanekenay manao hoe inty aho,
irao a Jehova. Mbola vonona izay. Ny sehatra rehetra izay andefasanao anay, mbola vonona izay Jehova. Vonona. Tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay. Fa mifanahinao izay ato anatinay. Ianao mametraka ny teny. Na ny teny izay ho ambaranay aza dia ianao Jehova mametraka an'izany ato am-bavanay a. Aiza moa Jehova ny ahitanay teny holazaina aminao, holazaina amin'reto olo reto. Eninandro anatin'ny 7 andro misy toro-teny atao foana eto Jehova. Aiza moa tokony ahaizanay an'izany Jehova. Raha tsy ianao nefa mametraka ny teny aty am-bavanay. Ny anjara asanay dia manokatra ny vavanay, ny manaiky fotsiny ivoahan'izany teninao zany Jehova. Manaiky fotsiny, manaiky tsompo, manaiky tompo. Nizanizako vonona eto androany. Anositra olona ho mpitoro teny mahery vaika Andriamanitra. Aniraka olona ho manam-pasahina amin'ny fitoriana ny fahamarinana Andriamanitra. Aniraka olona eto Andriamanitra, olona manana ositry ny fampahirezana kanizanizy, na olona efa tena reraka mifanena amin'izany olona izany. Teny vitsivitsy fotsiny avy amin'izany olona izany dia ahery ny olona. Ametra tanana amin'ny marary dia tsy mba misy ao anatin'ny lisitra an'izany olona izany ny aretina tsy azo sotranina. Androaka demonia, alleluia. Ka ninona demonia fanaratsy mampahory ny olona. Misy olona ampiasain'Andriamanitra tanana ositry ny délivrance matanjaka. Misy olona ampiasain'Andriamanitra tanana ositry ny fitaomana olona fotsiny, fitaomana ny mpanota, fitaomana ny jentilisa sy ny samaritana. Amen na Jesosy. Misy olona tosoran'Andriamanitra, ho pideran'Andriamanitra fotsiny ka ny lokanga izay teny reny dia tahaka ny lokanga teny an-tanan'i Davida, mahafaka fanaratsy ao anatin'ny Saoly. Misy olona tomen'Andriamanitra ositry ny fiderana, ka maheno ny fiderana ny fotsiny ny olona dia sitrana, maheno ny fiderana ny fotsiny ny olona dia délivré. Ho misy olona mpitondra mbavaka tsy azo eritreretina eto ravana malala. Amoka anositra olona eto Jehova Andriamanitra, zany olona zany dia olona intercesseur matanjaka, tahaka ny Mosesy. Intercesseur matanjaka ho tahaka ny Abrahama nivavaka ho an'ny Lota sy Sodoma ry havana malala. Misy olona tena ho mpanao délivrance matanjaka eto. Misy olona ho mpampianatra baiboly, hoy zany olona zany ahoana nahaizako an'izany. Oh, Jehova metraka an'izany eo am-bavanao ry havana malala. Ny anjaranao androany dia ny manaiky fotsiny, fa raha manaiky ianao, Jehova ny anao ny amby. Jehova ny anao ny amby. Vonona ve ianao? Ianao ny Jehova Andriamanitra namarika ny olona izay vonona eto. Tena anao ny asanao dia vonona ho irahanao hatrany aparan'ny tany, Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany aparan'ny tany Jehova. Misaotra ray io. Averisika ny hira teo ary dia asandrato mihitsy ny tananao anatin'ilay hira dia vakio ny tonony dia irao amin'ny fonao rehetra tenen'ny Andriamanitra. Ity irao an Jehova. Anai takure uruna matur
Ampanjosikana nababitsika rodinina amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tany tompona nabavy rodinina. Aleluia. Sain'ny pastiana kali mbola iray vaky. Faly dia faly misy fahafanao izay Andriamanitra satria mindeha fikarana dia nafanafany iray aby. Ka mbola mila famamasina izay fomba an'ity fandaharana ity izay miarakanao mitantera ny sitraponao ary misatranao amin'irety vaovao izay miatrika tsika Andriamanitra miaino izay hafitra mitondrika amin'irety fanakinao irety. Fantako Andriamanitra sozatra ho azy izay iray aby misy zavatra ilanao anay, misy zavatra tiana hambara eo aminay mba hahatonga ny hanana fiadanana. Misotranao amin'izany izay tiany izay mety ilay fanakinaritra. Misotranao amin'ny fampianarana izay nampitanao amin'ny tsirairay aby. Jesosy manarao izay tiany Andriamanitra rehefa izany fitondrana izany. Fantako Andriamanitra izay tiany mihitsy ilay fanakinaritra tsy ho veronay izany Andriamanitra ahitany voka-tsoa eo avaminao izany. Airesinay ao am-ponay izany Andriamanitra. Irakitanay ao am-ponay izany Andriamanitra. Satria anao Andriamanitra tena tia dahiny anao tena tianay eo anao Andriamanitra. Mba azahoanay fiainana mandrafiteny amin'izao ankehitriny Andriamanitra. Raha misy zavatra vitsivitsy tiaka sitrapo nanataonay tsirairay aby. Io amin'ny ranonay ny fonay izay misy tintidina ao anatinay izay tsy mendrika ho anao Andriamanitra. Fefahanay hanatany sitraponao, fefahanay hanarany dia eo aminao. Raha nefa dia hono manakasikanay amin'izany tompo aoka iana handidy haminafata ka nefany
nefa misy ny taompony mba tsy hanina tendra hanizafitafinary zany ro hamenarana Jesosy izany fidihony zany Jesosy manao inga ny hafanafoa amin'ny fanaradianao inga ny hafanafoa amin'ny fanofananao izay inga ny hafanafoa haneky izay teny izay antikanao amin'ny tsirairay avy izay Jesosy manao satria fantatra anty zao dia tena nanany fiadana okaina hanadiny zany ny zavatra ompony zany Jesosy manao miloto resy ompony resy ny fone atoty anao Andriamanitra mba ho fanasaveny ankasitanao Andriamanitra tahak'izay fanasavena teny abila teo aminao izany arekitanay aompony Andriamanitra resy Jesosy ho fa voniko anaradianao izay voniko hanompanao izay voniko hanaonesanao izay voniko handesy midira sy hankalazy ny anaranao izay resy Andriamanitra ity izay Jesosy rehetra izay manaraka ity fandaharana ity vono hanaradianao vono hanompanahazany ary amin'izao fotoana izao Andriamanitra tonga ho an'ny firenenanay tonga ho an'ny Madagasikara ao ny Madagasikara amin'Andriamanitra satria betsaka ny olona izay ilainao amin'izany Madagasikara izany mba handray haneky sy hanompanahazany hanaradiana hazany inga ny Jesosy handakao fitenenana izany andaka Jesosy ny voavoaka rehetra ny fanamasina fony tsirairay aby n'izao fotoana izao mba haneky anazy sy hanaradianao tompo mamelany Madagasikara menanao mamelany voavoaka rehetra tompo mba hanazy Jesosy mba handaka anisan'ny mpifantrano tsirairay aby n'izao fotoana izao Andriamanitra mafy ny zavatra izay mangeda ny voavoaka n'izao fotoana izao misy marary amin'izao fotoana izao miantso antony anaranao mety tsy mahantra anao Andriamanitra inga miana hanatsisy ny ritirita izay mangeda izy rehetra na izanaiza misy toerana misy azy na alopitaly na tsy antrano na iny ampandrianana na iny ahihao ampony teny hoe fa tsy hanana fanasitany Jesosy manao inga ny tomboana hanatsisy ny rehetra rekamboty hoe Jesosy eo aketaka anay ny ampilatanianao mba hanaradiana sy hanompanahazany sy hanompo sasana amin'Andriamanitra fa haneky hananatariva amin'izao fotoana izao Jesosy misy ao amin'ny inga ny tomboana hetsasofony tsirairay aby raha misy ny olona izay mitory antory ny teninao amin'izy ireny manambara ny fahamariny inga ny haneky anao izay na ratsy izy amin'ny zavatra na tsy manao ratsy izy izany fitadiana zany fa okaina haminapaka ny fatotry rehetra izay mamaritra izy Jesosy manao inga ny tompo hanany kasity tsirairay aby mba tena hitory ny hafatrao amin'ny fahamarinana hitory ny hafatrao amin'ny fifaliana fiadana Jesosy manao apetraky ny ampilatanana voavoaka malaky rehetra satria kantinao hoe santra ny firenena manana azy eo inga ny ho sambatra tokoa izany ny voavoaka rehetra izany Madagasikara izany mba samby haniny anao Andriamanitra mba hiala mparatsena rehetra hiala kolokolo rehetra hiala amin'ny fahazarandasy rehetra mba teny haneky anatasa ireo hanitsamin'ny enizay izay nanraha namparisinao samy maneky aminazy beboka teo aminao izay inga ny beboka ireo voavoaka amin'izany firenenana izany tompo apetraky eo ampilatananao izay tsirairay avy apetraky eo ampilatananao an'izay nalaza ity fandaharana ity anahandasa ny fokansamisy tsirairay avy izao fotoana izao milanao izy rehetra Jesosy mila ny herinao mila handasanao misy mba tonga hanina fifaliana fiadana Jesosy manao aoka ny andelona masina hitovy manodidina ny tsirairay avy raha isara teto izay tompo aoka izay rehetra zay fandao ayanao Andriamanitra tsy fandao amin'ny Jesosy manao nasika tokoa ianao Andriamanitra fiadananao any tsirairay avy rehetra Halleluia Amen Halleluia mankasitraka riranabavy rodiny tsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny teto amintsika teto izay dia mankasitraka riranabavy rodiny dia tahin'ny tompony ianao dia mpanatera amin'ny ankonanao tahin'ny tompo tombositra mitombo fahasoavana
sotra ihany koa nanabavy Mahesoa tamin'ny toriteny nafinaritra be dia mankasitraka andranabavy Nabeny Somakrina tamin'ny vavaka fanombohana. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nanatrika teto ampilatsika amin'irao lanitra tsotra dia rapitso ndraitsika eo aneto. Mety misy vavaka marainy mampino rapitso amin'ny sivy. Dia za kosa miaraka aminao eto amin'ny sivy ora sasany. Tokony isy ihany koa fandarana misandrata rapitso amin'ny fitora dia rapitsika miona. akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meno no japeo akiradio na hitoko daholo misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany. Halleluia, amen.